miarabantsika rehetrarehetra namana mpanaraka ny fandarantsika eto voalohany tsara ny afantarantsika fa ny asan'ny solombavambahoaka dia mararamaso ary koa mitondra ny tenin'ny vahoaka na taraina io na fanatsarana io na mety ho afatra ho ampitaina amin'ny tompona andraikitra izay tsy vitandreo vahoaka reo zany no manao azy ka eto dia tokantsika manokana ny resadresaka izay fanaovantsika eto makasika ny tarainandreo vahoaka izay misehatra amin'izay fanaovana charbon izay misedra olana amin'izao fotoana izay fampiresantsika satria betsaka ny antso ny message izay tonga aminay ary nezaka nanontany koa zahay tsy fanatsinana ohatran'izay na fanenjehana ny tompona andraikitra fa mety miantefa amin'ny tompona andraikitra moa izay zavatra izay satria rehefa misy ny olana dia tsy maintsy miazakazaka ireo vahoaka amin'ny tompona andraikitra izay verina ampitan'izay afatra izay ka raha nisy ny confiscation makasika an'ireo mpanao charbon zany ao amin'ny faritra boeny marimarina kokoa moa zany avy aty Majunga 2 zay moa no taraina betsaka tonga aty aminay dia ireo mpanao charbon madinika zany mitondra charrette izy ireo na bicyclette na mety milanja ihany koa zay verina fa mpanao charbon madinika zay zavatra izay zany na tiantsika na tsy tiantsika dia misy fifandraisana amin'ny resaka fiarina na ho an'ireo mpanao charbon zany na ho an'ireo olona zay misehatra amin'izay fampiasana charbon zay ireo mpanao brochette zany ireo mampiasa an'ireo resaka restauration maro isan-karazany isika raha teo amin'izao fotoana izay fampiresantsika eto dia fotoana ny fialan-tsasatra ka noho izany tsy dia tsara zany no andraisana fanapahan-kevitra zay everiko fa tsy amin'ny toerana satria raha ohatra ka misy fidangana zay vidina charbon zay betsaka no voatoitoina amin'izay tsy ireo zay misehatra amin'izay fampiasana an'izay charbon zay ihany amin'ny ampim-pivelomana fa ireo zay mampiasa any an-tokantrano ihany koa isedra olana ka zay no anairako ny tompona andraikitra eto tokony hojerena fantako fa manao ny ezaka rehetra ianareo ny asa zay tandrify ianareo fa kosa everiko fa manointoina ny resaka fanananasa izany zavatra izany satria ireo mpanao charbon madinika io no antom-pivelomandreo ka tokony jerena akaiky izay mametraka anareo fa hoe tsy maintsy manana laissez-passer ny olona afaka mampiditra charbon eo an-tampon-tanàna zany nefa azadino tsy ny mpanao charbon rehetrarehetra no mahalala an'izay ary raha nisy ny fizarana faobe zay efa nataonareo everiko fa tsy mahenika ny région boeny rehetrarehetra izay zavatra izay na any anaty ala rehetra any fantatsika tsara fa ny mpanao charbon dia tsy mipetraka eo an-tampon-tanàna ka raha ohatra ka misy an'izay zavatra izay zany mety betsaka no tsy voakasika an'izay fahazahoana fahazoan-dalana manokana amin'izay fitondrana charbon izay ka eto zany no anafarako anareo tompona andraikitra amin'izay fandraisana fanapahan-kevitra izay satria raha ohatra ka ny olona rehetrarehetra mitondra charbon eo an-tampon-tanàna no ho confisquena dia mazava ho azy zay miteraka tsy fanananasa zany ao amintsika nefa fantatsika fa tena fragile ny resaka sécurité amin'izao fotoana izay fampiresantsika dia mety hiteraka indray mandeha zany resaka tsy fandriam-pahalemana eo an-tampon-tanàna izay efa manahirana antsika ny mifehy azy amin'izao fotoana izay fampiresantsika mbola ampiantsika koa tsy fanananasa koa ho andreo zay misehatra amin'izay resaka fanaovana charbon izay tsy vitan'izay ihany koa raha ohatra ka miakatra ny vidin'io hanahirana ihany koa ny fehan'izay satria rehefa zay mahazo lalana ihany no alalana ihany no manao an'izay mazava ho azy tery de tery ny tsena ary vitsy ny olona afaka anao an'izay tsy maintsy hiakatra ny vidiny charbon zay dia inona ny fiantraikan'izay rehefa avy eo fiantraikan'izay hiakatra koa ny vidiny charbon raha izay faharoa tsy ho vitsy
Iakatra ihany koa ny vidin'ny zavatra rehetrarehetra zay mety mifandraika amin'izay resaka charbon zay ho an'ny mpizahatany dia isy fiantraikany ratsy zay satria iakatra ny vidin'ny zavatra rehetrarehetra zay avarotra ny mpivarotra moa zany dia mazava ho azy hiteraka fampiantoka ho azy ireo koa zany izay fidangany vidin'ny charbon izay. Ka eto manafatra ihany zahay ho an'ny tompon'andraikitra hijerena ny olana io akaiky ary hitondrana vahaolany farany zay malaky fa mety hanahirana antsika io raha tsy voafehy. Amiko zany tokony ho jerenareo raha ohatra ka mila hampianatra nareo tsara zay ary efa nataonareo zay fa tsy ampy. Tokony any fotony anareo no tokony hanakana an'izay raha hanao an'izay fa tsy hoe efa miakatra ilay izy rehefa miakatra izy confisquena dia atao inona rehefa avy eo. Zaho aloha hatreto efa ela ihany nipetrahako teo Mahajanga fa mbola tsy naheno zany charbon natao lavanty zany fantatsika zany fa mbola mandalo procédure lavabe zay vao tonga amin'izay resaka lavanty zay zany isika nefa za eto tsy manendrikendrika an'izaniza fa kosa tokony ho fantatsika hoe mandeha mankaiza reny rehefa avorintsika be deabe eo very koa raha ohatra ka hoe zavatra mandalo zavatra mety hoe ho famaizana za mihevitra kosa hoe tsy amin'izao fotoanany fialan-tsasatra zao zany no andraisantsika fanapahan-kevitra zay very koa tsy dia tsara loatra ho an'ny fiariantsika amin'ny faritra boeny zany ka anairako anareo tompon'andraikitra jereonareo farany izay haingana mahakasika an'izay confiscation ireo entana zay tonga tapo-tanànao ho indrindra ho an'ireo olona rehetrarehetra zay misehatra an'izay resaka fanaovana charbon izay. Eto moa zany dia manararoatra ihany koa moa zany miresaka ny resaka jirama izay azoana taraina amin'izay fotoana izay fampiresantsika izao satria tapaka ny rano tapo-tanàna Mahajanga amin'ireo quartier maro amin'izao fotoana izay fampiresantsika betsaka ihany koa no mitaraina. Inona mahatonga an'izay mbola jirama ihany ny jiro efa tsy rasaina izao koa tsika mahita ihany koa ny inona moa ty fahatapahany rano ihany koa tsara ihany moa zany efa betsaka ny vovo zay natao manampy izy ireny fa kosa tsy araka ny an-tapo-tanàna iray manontolo ka izany moa zany dia misy ny zavatra azo resahina mahakasika ny jirama raha eo an-tapo-tanàna Mahajanga raha tsy ilaza fa anana ny commune vola betsaka ny jirama ao an-tapo-tanàna Mahajanga. Mbola ifampiresahana amin'ny tompon'andraikitra zay amin'ny fotoana mampety azy fa tiako ampitaina ihany raha ireo vola mandeha miliara maro zay anana ny commune aminareo no nanatsarana ny jirama io inoako fa tsy misy ny délestage, inoako fa tsy tapatapaka ny rano eo an-tapo-tanàna Mahajanga. Tsy maintsy anao vaky bantsilana atsika mahakasika an'izay fanana ny commune amin'ny jirama izay tsy mazava ny mahakasika azy io. Vola miliara maro izy io tsy misy ny prestation zay natao ny jirama Mahajanga voalohany mahakasika an'izay dia mila fanazavana zahay miomana ny tompon'andraikitra eto fa tsy maintsy ifampiresaka tsika mahakasika an'izay satria nantsona nareo tamin'ny fifampiresahana tsy tonga tao eto dia manafatra ihany koa ho an'ireo tompon'andraikitra zay mbola every koa izay mbola tsy madio fo efa vita ny fifidianana efa nisy ny resy nisy ny nandresy ka izay tsy tokony afangaro averiko indray mandeha ny resaka intérêt général zany hoe ho an'ny daolobe sy ny intérêt manokana. Raha afakandro ny probleminao efa solombavam-bahoaka izy amin'izao ary miasa ho an'ny vahoaka ary ho akaiky ny vahoaka. Avelao ny olana afakandro fa olany Mahajanga voalohany no jerentsika. Nantsona nareo tsy tonga solombavam-bahoaka namana, tsy tonga ihany koa ireo conseiller communal zay miaraka amindreo tsisy tonga na ny ray every koa fa tsy fitiavana ny tanàna Mahajanga zay satria vahaolana nokatsaitsika fa tsy olana amiko rehefa tombontrom-bahoaka dia aoka hipetraka ho laharam-pahamehana zany hoe hojerentsika ny olana mahakasika ny jirama nefa nareo aza tsy tonga fa manao ny adidiko manao ny tandrefy ahy dia zay no mahatonga miteny jereonareo akaiky io tsika mbola iresaka zavatra be deabe mahakasika ny jirama satria be deabe ny volan'ny commune Mahajanga very amin'izay mitady fanaramaso ary tsy maintsy misy ampamoaka ataontsika mahakasika an'izay hoe iza daholo ireo olona zay mamadika
mitsentsitra ny volan'ny commune zany hoe volam-bahoaka tombotsoa am-bahoaka ho fananany samy rery tsy maintsy avoaka atsika zay tsy ho ela faharoa mikasika an'ireo volan'ny commune amin'ny Jirama zany jereonareo faran'izay malaky ary mitady fanazavana zahay avy amin'ny tompon'andraikitra makasika an'izay hoe nankay zareo volana miliara zay tokony ananan'ny commune aminareo nanaovana ino ireo zavatra reo fa zavatra fantatra fotsiny hoe tsisy zavatra vitanareo amin'ireo volan'ny commune zay mipetraka any aminareo ka tsy mahagaga androany raha mahita jiro tapatapaka atsika tsy mahagaga androany tsika mahita tsy misy rano atapon-tanàna Mahajanga izay amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka nanaovako an'izay teny zay ho fanairana anareo satria ny asanay dia manara-maso anareo ny asanay tsy maintsy mampafantatra ny vahoaka ireo zavatra tsy mety ataonareo ireo fanao zay tokony asina fanitsina fa raha izany tsy afaka androso hitanànatsika eo dia lasa ny mpitondra samy mpitondra ny fanometsina eo satria ireo mpanatanteraka ary zahay koa tsy maintsy hiteny zahay hoe ahoana ny ratsy lalana eo tapon-tanàna Mahajanga rehefa jerena misy volan'ny commune be dia be zany very ary misy ny mandroba misy ihany koa minia mitsentsitra ny commune io ary tsy azo atao ninina fa bebokotra izy manambola izy zay zavatra izay angambany efa lasa zay lasa momba ny lasa ny avy no bandinitsika ankehitriny no iainantsika dikan'izay ho an'izay mpanao ratsy zatra manao an'izay fomba maloto zay atsaharo dia an'izao fa aoka ahazo aina io communetsika io fa miankina amin'ny fananan'ny commune vola no ahafahany manatsara ny tanànatsika eo rehefa tsy ara iasa koa tsika rehetrarehetra ifanometanana fa mbola ifampiandry anao tsy miady kobay ankelika ihany tsy vitatsika mampandrosa ny tanàna eo rano marina amin'ny fanoheranao fa kosa tsy manohitra fampandrosoana zay no ambarako anareo ka eto dia manainga atsika rehetrarehetra indrindra fa nareo naraka amin'ny fitondrana avy alao ny adilay politika fa andao ibanjina amin'ny fanarenana ny tanànatsika isika rehetrarehetra io ajanony ny ampo fa tsy zay tsy afahantsika mandroso ny politika io ihany ny fifaninanana io ihany fa ny tsy miady kobay ankelika tokony tsy hisy rehefa ny tombotsoatsika no jerena io be dia be ny zavatra azo resahana fa kosa tsy androanytsika melabelatra an'izay fa androany mipetraka ampoditsika ary ampamarana no ilazako ho anareo tompon'andraikitra ho amin'ny direty boiny jereonareo akaiky zay fanapaha-kevitra zay ary anareo amin'ny Jirama azavaonareo aminay makasika an'ireo volan'ny commune zay ampelantananareo tsy mivoaka ary tsy fantatra hoe nivoaka izy fa kosa tsy hita ny asa zay nataonareo tady fanazavana makasika an'izay zahay fa akory io tanàna tsy maty tsy commune tsy maty io ary koa ny olona rehetrarehetra koa tsy ankasitraka an'izay fomba fiasa maloto fomba fiasa tsy mazava zay ataonareo amin'ny Jirama ka eto manentana ny rehetrarehetra iara ifarimbona atsika anatsara ny tanànatsika eo sotra to